Fatahorinan'ny lanonana telo sosona izay nitanterahana teny anivon'ny Foiben'ny ho lavitry ny mpitsabo teny Tsimbazaza-teny no nanamafisany Dr Jean-Louis Robinson iray amin'ireo candidat izay faninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nanamafy moa ny tenany fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no ahafahan'ny malagasy mivoaka amin'izao krizy izao. Andao arahantsika izay faneho-kevitra izay. Nanamafy ny Dr Jean-Louis Robinson candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa ny fifidianana no ahafahana mivoaka amin'ny krizy ary tokony hotazomina amin'ny faha-420 ny volana jolay ho avy izao ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha naneho ny tenany mikasika ny fivoriana mihipoka na ny conclave izay tanterahana androany eny amin'ny CCI Vato. Ka io somzay ngamba fahitako an'io conclave io ary fanaraka sy fanaiky ny malagasy fa tsy hanohy foana ny zavatra ohatrany tsy dia mety zao amin'izao fotoana fa fitarika be loatra ny izy ary tokony hatsahatra faran'izany mety be dia be no indrindrandrindra fa ny vahoaka moa dia foana zao fotoana zao amin'ity resaky ity. Zahako aloha dia anisan'ilay olona mitana an'ilay datany faha-420 jolay satria nahoana satria ny faha-420 jolay efa ela no nanaovana ny zavatra ary ny fahitana an'ireny firenenan'ny filohan'ny senita ireny madame Béatrice Attalat efa vonona sy folo isan-jato kely fotsiny zany sikeritsikonina ka raha ohatra tahaka ny teny tamin'ny voalohany koa hoe fifidianana ihany mety andavina ny olana eto amin'ity dia aloha atao ny fifidianana faha-420. Ny Dr Jean-Louis Robinson izay filoam-boninahitry ny filan-kevitry ny ho lavitry ny mpitsabo eto Madagasikara dia nanome voninahitra ny lanonana izay notanterahana teto Tsimbazaza androany. Androany tokoa no nisalorana ny mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre National ny Dr Eric Andrenasolo filohan'ny ho lavitry ny mpitsabo. Ny lanonana notanterahana androany dia noentina ihany koa nanamariana ny faha-80 taona nisian'ny ho lavitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanokanana ny gîte d'étape izay trano natao mba hivantanan'ireo mpitsabo avy any amin'ny faritra. Raha ny fantatra dia miisa 3,000 izao ireo mpitsabo voasoratra ao anatin'ny ho lavitry ny mpitsabo raha 7,000 ireo izay nivoaka dokotera teny amin'ny Anjerimanontolo.